Izahaya ni joro namaly ny antsoantsony vahoaka hoe aiza nareo tafoka aiza nareo tafoka noho ny fampijaliana fandratrana famonoana vahoaka zay mampijoro anay eto aloha voalohany indrindra. Dia ny faharoa tsisy hetsika politika ty ataonay ty sao dia isy ilazan'izay ndray hoe misy mpanao politika ao an-damosinay. Tsisy hetsika politika ty fa fitiavan-tanindrazana tanteraka mahita ny zavatra iainan'ny vahoaka eo an-tanimbary Andriana eo Ambohijatovo sy ny anakady fotsy sy ny namany dia mba ongotra ny fo dia mijoro zahay amin'ny maha dernier rempart anay. Zay ny joronay. Ny fahatelo zahay maheno fa reo rahalahinay ny vato ny G6 dia mimakomana te hiditra ty aminay aty androany alina dia mba te hiteny any aho hoe ry rahalahy aza manay ty baiko tsara dalàna any amin'ny inona ny miaramila moa non ny anna discipline miaramila ny tsy fanarahana baiko ara-dalàna sanatria tsy olona mibaiko anareo io no hamelona ny vady aman-janaka na ny vady aman-janako raha sanatria misy raha latsaka aoka mba tsisy raha latsaka fa mbola tsisy olona milaza ny ho mafy eto Madagasikara ary tsy hiady ny tsangananay fa namaly ny antsony vahoaka. Zay ngamba fa tsaiko. Iza le antony nataon'ny ministra teo le hoe ifampiresaka ahoana no azo ambara mahakasika an'izay filonay? Eny tompoko, zay le olona ny firesana. Ny antony koa monsieur le ministre hoe ifampiresaka zay tsy nanaovanay an'izao ho an'ny vahoaka ho an'ny miaramila ary ny tsangananay dia zay ho an'ny vahoaka ho an'ny tanindrazana ka itsika vahoaka aleo tsika hiara hiasa. Henonareo teo nitenen'ny colonel teo misy olona namana ihany andeha hanao fisamborana na fanafiana anay amin'ny miaramila anay ambara eto fa zay mijoro ary apie ferme miandry an'izany zay raha ohatra zay fa ny zavatra misy dia hoe fandamina satria samy miaramila vonona zay ny fandamina vonona izahay ny fampiresaka handamina an'izao raharaha zao fa ny joronay mbola verina ihany ary apetraka ho an'ny vahoaka mampalahelo mahita vehivavy reny niteraka atao ohatran'ny reny tsy mety zay misaotra. Teo aloha ny azonay nampina azy angamba dia io mbola lacrymogène mbola milatsaka ao an-tanimbary Andriana amintsika miteny zao io ajanony io fa io ny anisan'ny mampitsangana anay zao. Izay raha hoena amin'ny fiandakozatao vao amin'ny 13 mai izay raha mandeha ny tomponatoka raha misy fitezan-davatra tsy mety eny an-toerana tsisy atahorana eny na korotana na torabato na teny ratsy dia tsisy izany. Izay dia efa nanafatra andeto tanora génération Z reto sy ireo tanora maro manendrika Madagasikara zay sinoany reto tanora reto tena tonga eto amin'izao fotoana izao. Mangatadalana izay tompoko meo lalana ny ray aman-dreny hoena mikianja ny 13 mai hanatanteraka fifampiresana filazana ny opo sy ny fitarainana izay ilaina mety asoa eto anivon'ny firenena. Manana zavatra ambara amin'izany ny zanaka malagasy. Iza lehibe afaka mamaly e? Asoanareo koa zany ny havako. Iza le pitarika le zandama afaka mamaly tompo? Iza ny afaka mamaly? Mon capitaine afaka mamaly ianao hoe afaka mandeha ve zay afaka mirosy ve zay sa manao ahoana? Atao azafady mon capitaine zay tsy kasy tanana anao na hiarovanao betaka niny nefa aloha tsy aminay le izy.
Ha? Ray aman-dreny ny eto miaraka amin'ny zanadrazana tsisy fikitsikasika anareo zahay. Zany hoe tsy mahazo lalana hiditra zany zay. Tsara aloha manamarika fa nangataka lalana tsy amea lalana zany reo. Fa kosa faneho-kevitra kosa gafa malalaka. Manoloana ny zavatra mandalo amitsika a Madagasikara, alohan'izay hikoragna, miondrika mpanajagna amin'ny havagna zay namoy nama tagnatin'ny fihetsiketsegna zay natao nitaky ny zavatra mamparary azy. Nisy ny avatsika namoy ny ainy, ary misy ny avatsika koa mbala magnaraka amin'ny fitsaboagna, ary mirary ny fahasalamagna haingana amizay magnaraka ny fitsaboagna any amin'ny hopitaly. Misy fotoagna anginana, misy fotoagna ivolagnana. Maha artiste za zoko tanteraka ny miteny raha misy zavatra mamparary ny vahoaka. Mitolika aminareo mpitandro filaminana ny tegnako. Azafady re tompoko, ajanona ny herisetra atao amin'ny vahoaka malagasy. Vahoaka mitovy aminareo ihany, itifirana ambanana basy, agnanaovanareo herisetra. Ny vahoaka mitovy aminareo ihany. Indramiko kely ny tenin'ny Colonel Fanieva zay fampianarana nataony tao Morondava mampianatra olo, miteny hoe ianareo vahoaka ny fanjakana, fa zahay ny mpiasa mpanjakana. Ny vahoaka fanjakana, fa ianareo mpitandro filamina mpiasa mpanjakana. Ataoko fa tegna mafy azy igny koragna nataony Colonel Fanieva igny. Ajanona ny herisetra, mba olombelogna anareo, ary ny vahoaka tifirinareo basy mba olombelogna koa. Tsarova fa mbala impody amin'ny vahoaka ianareo, tsarova fa mbala ho tsara ny tantara ianareo. Aleo atsika jiaby samby hitsinjo. Ny vahoaka patron, io mitovy aminay artiste zany. Ny vahoaka patron, tsisy lalagna ke magnambara patron tsy mahazo mivolagna, satria zo feno ny patron miteny rehefa misy raha mamparary izy ataony mpiasa. Ataoko angamba mazava, fotoagna zao ty fotoagna tokony hitandriniasatsika ny feony marary ny vahoaka. Efa ela Madagasikara niatry tamin'ny tsy fisiany jiro, tsy fisiany rano, matoa nisy ny zavatra fitakiana, tany jiaby mitaky, tsy Antananarivo fo ny mitaky fa tany jiaby. Ataoko angamba fa nihetsiky aby sy province jiaby nitaky ny marary andro. Rano tsy nandevy, izy koa tsisy motro tambany tao, Monsieur le Président. Todika aminao za, Monsieur le Président, nandefa taratasy zay amin'ny syndicat ny artiste jiaby, nagnano fangatagna avela vahoaka idriky andeha amin'ny 13 mai. Fa hatramizao tsy naheno réponse zay amin'ny fangatagna natao io. Ianao président manam-pagnahy, anao président managna vision. Fotoagna zao président, sao de voafitaka anao, sao de voafitaka anao, aleo magnatony vahoaka Monsieur le Président, mba ilamina ny tany, mba ahafany olo jiaby andeha amonjy ny asa. Satria efa nahampy 10 andro mahery zagny nisiany vahoaka midina an-dalambe, tsy afaka miasa normaly ny vahoaka, fa miandry teny baka aminao président. Raha aminaka Monsieur le Président, sokafa io kianjan'ny 13 mai, anaova estrady, anaova sonore, avela vahoaka itafa, itaky, avela vahoaka itaregny ny mararindreo. Ary mangataka aminao za Monsieur le Président,
ho tonga ry amin'ny 13 mai koa anao sy ministra zay efa natsangana anao miheno ny marary ny vahoaka. Zegny ny hitako président ny solution hengana ameregny anao ny fangiam-pahalemana ny tanàgna mamitsika io. Avela malalaka ny kianja 13 mai ary enoy ny fiam-bahoaka satria ny vahoaka ny tompony fahefagna, ny vahoaka managna zo miteny rehefa misy zavatra tsy normal. Mitaky ny jiro sy rano, monsieur le président, naviany zavatra jiaby hitatsika io. Raha tsy sakanagna mani olo ny tologno nagnambara daty sarabeky ny vahoaka daty le 25, raha navelanao nidina tamin'ny 13 mai ny vahoaka de tsy lasa ohatran'izao monsieur le président le situation Madagascar. Zao izy de lasa fa 10 andro mahery tsy mijanona ny fotokanany ary maro ny olo maratra ary misy koa ny havagna zay namoy ny ainy mitaky ny zo. Amiko fotoagnany zao monsieur le président, fotoagnanao miheno vahoaka, efa nagnano anao fa nikaika anao taiavoloha, mbala tsy vitan'igny monsieur le président. Alamino ny président, tongava amin'ny 13 mai anao sokafa ary de fampiresaka amin'ny vahoaka malagasy anao satria ataoko efa misasaka ny mandanao anao efa kely sisa. Donc io zavatra fanandalo tamin'ny président Rajaonary Mampiano nisy fitokanagna atao amin'ny 13 mai, nataony fifampiresagna de netoy izy bako ravagna ny gouvernement, napetraka ny ministra nikeny mbahoaka jiaby de nafany nanohy ny mandana azy. Ke tonga amin'ny fotoagna mitovy amizao koa ny taky ny vahoaka ny président, ataoko angamba tokony andray fepetra anao agnamebeko mpitandro filaminagna anokatra io 13 mai io afan'ny vahoaka hitaregny ny mararinazy mba ho regny ahaizagna agnitsy ino no zavatra tokony alamy amin'ny fitantagna raha ranom-pirenena. Donc zegny ny anaovako vidéo monsieur le président, ankatsara raha ampalemy raha fa za hitanao io monsieur le président efa nanabaka efa tsy niasa tagnatin'ny 10 andro mahery amin'ny savorovoro tany tsy milamy. Ataoko fa tokony efa tsy ho lava eky ny zavatra ty monsieur le président fa manjary tsao misy olo hina-karabato satria sahiragna ny vahoaka. Aleo tandrignesa ny etaeta vahoaka monsieur le président, fifampiresagna monsieur le président ny vahaolagna mahomby amin'ny zavatra mandalo amin'ny nosy mamitsika io. Zegny ny hitako ny ampilamigny ny Madagasikara mamitsika ty. Za ma tsy antanagna fa ty lavitry be aty fa miara mirona aminareo vahoaka malagasy jiaby. Na magnano zegny fo jiaby aminareo agny. Marary Madagasikara, marary koa ny tegnane aty. Mangataka amin'ny Zanahary atsika mba ilamigny malaky nosy mamitsika ty. Misaotra tompoko lahy, mankasitrika tompoko vavy.